ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho amintsika mandrakarivany amin'ny fiadanana amen. Mbola misaotranao indray zay tompo fa kaiky anay ny anaranao a manakambara aminay manakariva ianao ka mity andro an'ity dia mangetiretanao ny fanahinay a oko aminay rehetra ny fafy no ny fananao masina i Jesosy teny tonga nofo amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity 4 Jolay a 2024 ty gavana dia asan'ny apôstôly a 220 andiny fahenina ka hatramin'ny 15. Asan'ny apôstôly 220 andiny fahenina ka hatramin'ny 15 vakitro zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa norarany fanamasina tsy toro-teny tany Azizy dia nandeha namaky ny tany Frigy sy Galaty ka efa tonga tany amin'ny tsisiny misy dia nitady hakany bitiny izy fa tsy navela amin'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any misy izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly koa indro nisy lehilahy makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitama ty Makedonia ka vonjeo zay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niahaka tamin'izay a akany Makedonia zay a satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay a itony filazantsara amin'ny olonany. Ary noho niondrana atsambo niala tany Troasy zay dia mizotra nakany Samotraki, ary noho ny ampitso dia nakany Neapoli, ary noho niala tao zay dia nakany Filipy zay tanàna voalohany amin'izany mizara tany Makedonia zany a sady zana mpanjakana. Ary mitoetra teo amin'izany tanàna zany andro vitsivitsy zay. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady zay a nakeny amin'ny nony a zay nataonay a fa nisy fotoerana fivavahana ary nipetraka teo zay a ka niresaka tamin'ny vehivavy voky teo. Ary nisy vehivavy teo Lydia varotra lamba volomparasy avy any an-tanàn'i Tiatira zay nivavaka tamin'Andriamanitra teneny izy. Ary ny tompo nanokatra ny fony a mitandrina ny teny zay nolazain'i Paoly. Ary rehefa natao batisaka vehivavy mamin'ny ankonany dia nangataka izy nanao hoe ataonareo mahatoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-tranoko ka mitoera ao dia nanera anay izy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny afatra ho antsika dia ilay tapateny ery amin'ny 540 amin'ity 220 ty ny tompo nanokatra ny fony hitandrina zay lazain'ny Paoly. Ny tompo nanokatra ny fony hitandrina zay lazain'ny Paoly. Ny lazain'ny Paoly apôstôly gavana dia tsotra. Rehefa adadina ny votaton'ny totenin'ny Paoly apôstôly dia hoy izy tsy manakambara afa-tsy Kristy fa omby tamin'ny hazo fijaliana ahy zay fahadalàna ho an'ny jentilisa ary fahafabaraka ho an'ny jiosy. Satria lay mpanjaka ny jiosy fa omby tamin'ny hazo fijaliana. Ahoana zany Jesosy omby tamin'ny hazo fijaliana zany? Mpanjaka ve dia omby? Afabaraka mihitsy ny jiosy satria rehefa nomona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nisy soratra tamin'ny tenim-pirenena telo: tenim-pirenena jiosy, tenim-pirenena romanina amin'ny teny latina ary tenim-pirenena grika. Ao amin'ny Matio, ao amin'ny Jaona 5:20 misy andinin-tsoratra masina zany manazava zay voalaza zay. Jaona 5:20 ery amin'ny andininy 20. Ary zany anarany izany Jesosy avy any Nazareta mpanjakany jiosy 5:20 sy 20 amin'ny 5:20. Ary zany anarany zany dia vakiny jiosy maro dia akaiky ny tanàna zany ary nivoasoratra tamin'ny teny Hebreo, romanina, grika. Samy nahita daholo ny olona fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana Jesosy avy any Nazareta mpanjakany jiosy. Teny zarain'ny Paoly apôstôly tamin'ireo kristianina, tamin'ireo olona zay nitorina amin'ny filazantsara tany Filipy zany ary nanokatra ny fon'ireo ny tompo ny fon'ny Lydia
dia nandray ny teny Lydia ka nandatraka izany tao ambony ary rehefa natao batisa izy vokatry ny finoana ma amin'ny ankonany dia tonga kristianina. Azo lazaina fa Lydia no kristianina voalohany tany Eropa riavana. Izy ny kristianina voalohany tany Eropa izay nandray tsara ny tenin'Andriamanitra ka nalasa ny tao ambony ny tompo-rateo koa moa nanokatra ny fony ka nampahita azy fa Jesosy avy any Nazareta tokoa le mpamonjy zao tontolo zao. Ianao koa mahosokafan'Andriamanitra ny fonao sy ny sainao mba andraketanao am-ponao fa tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy ary tsy misy lalana fa atsika makana amiray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery. Dia anaiky zany ianao antso atsika rehetra zany mba tena ino an' Jesosy Kristy tokoa ary tsy no azo eo amin'ny vava fotsiny fa tena ino azo am-po ary andatsaka azy fa zay mino an' Jesosy Kristy manana fiainana manakizay. Amen. Misotranao zay raha eo fa tsy avelanao tsinonao zay fa aoka mihitsy ianao anokatra ny fona tsirairay avy zay nandre ny teninao teo ka andatsaka ny teninao am-po teninao rahateo dia manadio anay sy maharanay amin'ny fiainana vaovao ary mampahery anay ka mampahita anay ny lalana dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana. Dia ataova aminay rehetra zany ka hivavaka anay zay amin'ity andro an'ity aminay vavaka napetraka eo ambavany zanak'Andriamanitra manao hoe rainay zay ny an-danitra masina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao ataone sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra minay niny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na mielanay zay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zotodrano zay tononona amin'ny anaranay zanakary fanamasina izao maiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany tsodrano zany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Matoky izay ny antso anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.